Jesosy io mamy tokoa ny fitiavanao anay sy ny famindram-ponao satria fantatro tsara fa mpanota tsy mendrika izay maloto marary ary mine manota eo anatrehanao nefa tiavinao amin'ny fitiavana tsy takatry ny saina mamindra fo ianao miantso ary honena anay azany mahatonga anao mitondra anay eto amin'ny toerana ity indray halavaozanao anay halasitananao anay ary dia entinay aminao tokoa ny aretinay rehetra sy ny falitonay rehetra amin'ity maraina ity. Jesosy io mitovy amin'ny ny tomaniny Hezekia taminao no ny aretiny no itomaniny ihany koa amin'ity maraina ity ny aretinay satria marary tsy ny aretina izay mampangirifiry ny nofinay ihany fa izay mahatonga ny hanamafy fo tsy mibebaka ny fahotana izay mahatonga ny tsy atahotra sy tsy hino anao izay mahatonga ny hanana fo vato tsy mety miaikiety teo anatena izany aretina izany mitomaniny aminao koa amin'ity maraina ity mahazo fotorotoro izay ahay mandray ny teninao mandre sy mandray ary tena iaiky mioka izy eo anatrenao ny anaranao Jesosy no angatako izany bavaka izany. Amen. Ny volonté ny riavana dia isaravana antsika rehetra nahatratra izao jobily fadimy amin'ny fitopolo taona mitovy lehibe farimena izao tena fifaliana ho amanokana ny afaka manatrika izao jobily fadimy amin'ny fitopolo taona izao ary dia manolotra fisaorana ho an'ireo ray aman-dreny izay nandrindra sy nanome anjarany tenako amin'izao jobily izao tena fifaliana ho manokana ny manatrika ny jobily fadimy amin'ny fitopolo taona tamin'ny taona 2024 no voalohany nazao mpanjara teto farimena ary dia mbola amin'ny kafaliana ihany koa no antonavako eto farimena mitondra ny fampianarana sy ny ten'Andriamanitra. Ny anjara fampianarana izay omena antsika izay anjarantsika amin'ity maraina ity dia izay hitantsika amin'ny programa ihany dia izay mitondra ny lohateny hoe ny herin'ny vavaka ataon'ny finoana entina miafika ny aretina sy ny fahoriana. Ny herin'ny vavaka atao amin'ny finoana entina miafika ny aretina sy ny fahoriana. Izany fampianarana izany dia miorina indrindra amin'ny Jakoba 5:7-10 ka hatramin'ny 10:11. Jakoba 5:7-10 ka hatramin'ny 10:11. Raha sitrako ato dia hiaraka mamaky an'izany ten'Andriamanitra izany tsika rehetra hiarantsika miredina ny Jakoba 5:7-10 ka hatramin'ny 10:11 amin'ny anaran'i Jesosy. Misy azo fahoriana va eo aminareo? Aoka izy vaha. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy ampaka ny lohany fiangonana. Ary aoka nositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady vavaka eo. Ary ny vavaka ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy ary raha manota izy dia avelany eo. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivava mba ho sitany. Ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahahery izy. Amen. Ny epistile soratan'i Jakoba raha lany tompo riaka dia miendrika tenim-pahendrena izay nosoratany ho an'ireo fiangonana izay tsy voafaritra mazava iza ilay fiangonana izay nielipatrana fa taratasy nosoratany ho an'ireo fiangonana izay miatrika zavatsarotra ity epistile ity izay tsy dia mazava ihany koa ina ilay tena zavatra sarotra fa rehefa mamaky ny soratra isika dia mahita fa misy olana ara-piarahamonina sy ara-toekarena ny ainan'ireto fiangonana. Ary ao anatin'izany olana izany dia misy fitongilana
misy zavatra sy mifandraiky ary dia misy fanitsakitsahana, misy fampahoriana, misy fijaliana, misy fanavakavahana ao anatin'izany système socio-économique izany. Izany zavatra niainan'ny fiangonana tao anatin'izany fiarahamonina izany dia nisy fiantraikany ihany koa teo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny zavatra niainan'ny mino tao anatin'izany fiangonana izany. Ary ny zavatra tsapa dia mamelombelona Jakoba ao anatin'ny sorany fa misy tsy pitovy, misy fanelokiliana, misy fifanambaniana, misy fahoriana, misy aretina. Ary ny anjarantsika eto dia ny aretina sy ny fahoriana. Ary rehefa mamaky ny andininy izay novakiantsika teo isika dia misy zavatra misy mampotely velombelona na amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, na amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, na amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, any andininy fahaenina ambin'ny folo. Inona moa izay ty? Vavaka. Vavaka. Ampianarin'i Jakoba fa na dia misy aza izany système na izany fiarahamonina na kolontsaina na zavatra iainan'ny fiangonana ao anatin'ny fiarahamonina izany dia misy hery entin'ny fiangonana miatrika izy io. Na dia reraka aza ny fiangonana, na dia ory aza ny fiangonana, na dia marary aza ny fiangonana, dia eo ny tombo. Ary Jakoba tsy mampiasa ny anarana hoe Jesosy naindra mandeha. Satria raha nahy ity Jesosy ity, anarana ny fankazarany taminy izany Jesosy izany, fa ny anarana izay ampiasainy kosa dia hoe tombo, izay ilazana fa Andriamanitra io Jesosy io. Ary satria tsy fantatsika hoe inona marina moa ilay fahoriana na ilay aretina izay niainan'ny fiangonana dia hojerentsika ao amin'ny tapany voalohany ireo fahoriana izay azony mino arak'izay ampianariny Soratra Masina. Ary satria tsy fantatsika koa ny aretina izay voalaza io dia hojerentsika amin'ny tapany faharoa ny atao hoe aretina. Ina daholo zany aretina izany raha Soratra Masina no milaza azy. Ary amin'ny tapany fahatelo dia mijerentsika ny vavaka izay fitaovana izay hery entin'ny mino miatrika izany aretina sy fahoriana izany. Ina daholo ny fahoriana izay ampianarin'ny Soratra Masina. Ny fijery klasika indrindra dia ny fahoriana dia sazin'Andriamanitra ny fahoriana. Ohatra amin'izany raha niainga avy any Egypta ireo vahoakan'i Jehova dia raha niakatra tany tendrombohitra Mosesy haka 10 dia nanamboatra Andriamanitra ho azy reto vahoaka izay nitiaviny Jehova loatra indrindra. Ary dia tefatra amin'izany Jehova Andriamanitra nanasazy azy namono nandripaka amanainay no maty tao anatin'iray andro. Sazy fahoriana lalina aretina nahazo an'ireto vahoaka. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, efa hitako io firenena io, fa io ny firenena mafiato izy, ho ankehitriny avelao irehetra amin'ny fahatezera, ka haringako izy fa ahatonga anao firenena lehibe any. Fa Mosesy nifolatra amin'ny Jehova Andriamanitra ka nanao hoe Jehova, nahoana ny fahatezeranao no mirehetra ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tana mahery. Rehefa handripaka azy Andriamanitra izay no asany mpaminany sy ny mpisorona ravana misisika eo anelan'Andriamanitra sy ny olona mifona ho azy. Fanarigan'Andriamanitra izany satria tezitra izy sy tian'Andriamanitra ny mampirafy azy amin'ny sazon'Andriamanitra mahatonga fahoriana. Ary marobe ny vokatra izany, lesanary, fabagoana, indroa, arety mandringana, haintany, mosary, loza, valala, izay mahazo ny firenena. Rehefa tika mametra-panotanitsika ny coronavirus, ny kere, ny valala, ny fahantrany, ny firenena, sazon'Andriamanitra ve io. Zareo mamaly azy. Fa ny zavatra azo antoka kosa dia tsy misy zavatra misiny na tantera eo amin'ny firenena iray raha tsy efa nomen'Andriamanitra alalana izany.
fanadiovana antsika ihany koa ny coronavirus. Ny fahoriana faharoa dia vokatry ny fanarahana an Jesosy Kristy. Ampianarana ny solika masina ihany koa fa izay manaraka ny Kristy dia manomboka miaina fahoriana, hafi-fijaliana, magaga ry aminy. Fa Jesosy rehefa niantso ny mpianatra dia tsy nampanantena azy vola any amin'ny banky akory, nampanantena azy fitahina akory, fa ozy izay manomboka izao izy dia miomana. Fa ahoana izy? Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Izay tsy mitondra ny hafi-fijaliana izy dia tsy mendrika ny mpianatra. Jesosy nampitandrina ny mpianatra tondra hafi-fijaliana. Ary Paoly apôstôly arivo afantarana nefa hoe mpaminany saingy. Ny mpaminany saingy fa dia mampanantena izay zavatra tianao sy mahafatifaty. Ary satria tiany olona ny vola sy ny harena, rehefa mankany amin'ireny fiangonana zany izay mampanantena vola sy harena isika, dia io no ampanantena vola be amin'ny banky izay ny azy no rakitra sarobity ampanantena ny mino azy. Fa ny Paoly, ino ny azy ny rakitra, ino ny azy ny trésor. Ho tafitony Maria, tafitony. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany izay mba ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy avy aminay. Voageza manodidina izay nefa tsy tia, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potsaka nefa tsy maty. Korintianina faharoa toko faha-efatra andreny faha-fito ka hatrany andreny faha-sivy. Tsy vola mibarika fahoriana, fahafatesana. Avely indray zany ka tantarainy daholo ireo zavatra ireharehany Paoly. Tsy maharena sy voninahitra, tsy matoerana manakazy, fa fahoriana. Mpanampony Kristy izy miteny ton'olona versena mihoatra noho izy amin'ny fisasarana manan-tombo, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indrindra amin'ny nokapony josy, inefapolo latsaka iray avy, intelo nokapohina tamin'ny azo avy, indray maka notoraham-bato, intelo vaky sambo, indray amin'ny sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika saika nahita loza tamin'ny omby, saika nahita loza tamin'ny jiolany, saika nahita loza tamin'ny tompotany nama, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tamin'ny tanàna, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny lala santo, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitantoro matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, amin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atseka sy ny fitanjaha. Loza ny azy, io ny trésor ny Paoly. Ary rehefa manamaky tantara amin'ny rapoto zanjy Daniela tety farihy, dia izao ny zavatra entiny. Lehilahy no tezaina tao anatin'ny fahoriana sy ny aretina izany lehilahy izany. Ary izay nahatonga azy diso fanantenany, nikomy tamin'ny Jesosy izy. Nianatra izy mba ho tonga mpampianatra, saingy tsy afa-panadinana, tsy nahazo diplôme. Dia nody maina tana-tanàna izy, dia nikomy izy. Alahady ny andro, mba hankangady izy mandeha miasa ny an-tanivohitra. Taiteny amin'ny Jesosy izy, zao ve Jesosy mpampanaraka anao? Fanadinana kely izy dia tsy afa, manomboka izao atsy mampanombotsy nantosy. Ary izany lehilahy izany dia marary lava. Azo kontsamainy ny toebatika. Mety mahihia mitovy amiko izy. Ary marary lava izany lehilahy izany. Marary lava. Ary teo izy nahita ilay lehilahy izay nitafy akanjo fotsy ilay mpanasitrana azy. Nitomaniana mihitsy izy tamin'izany fotoana izany efa nohevena fa maty. O Jesosy tamin'ny hoe, raha matoky aina, ho sitrana. Dia sitrana tokoa izy. Tsy vitsy ireo maty marotsoratra,
tsy misy ireo mijaly tsy mitaraina nohony amin'ny Kristy. Ory io ny fahoriana vokatry ny fahalalahana any Kristy. Tokony mifaly ny mely raha tratra izany fahoriana izany. Fa hoy Paoly hoe fa Kristy no antony andrimina ary ny fahafatesiny no azo tokoa. Filipiana toko faharoa toko voalohany andiny fahairaikany roapolo. Infatti, dia fahoriana vokatry ny fanadiovana ataony Kristy, ataony Jesosy Kristy amintsika. Ny kisarisary izay ampiasainy soratra masina amin'ny fanadiovana sy ny fisejanantsika avany, dia ny sarina volamena izay atsika ao anaty afo. Moramora moka izany atsika ao anaty afo izany. Tsy mora izany. Rehefa arivika ny volamena, dia aempa ao anaty afo. Dia miala ho azy ny loto rehetra ao aminy. Ny taim-bolamena rehetra miala. Dia tena volamena ny sisa ao. Ary mahatonga ny olona maro miala. Miabandona ny filoana kristiana. Satria tsy mahazaka atsika ao anaty afo. Odioko. Miavonavona ny kristiana. Atsipin Jesosy ao anatina konteksta sy fiarahamonina izay hanadiovana azy anatin'izany fiavonavonana izany. Ka hitsa izy tonga mandondona eo amin'ny isan'andro mpangataka hitaizana azy. Marary izany. Izany hanadiovana azy tahaka ny volamena arentika ao anaty afo. Ary ao amin'ny Jakoba dia ampianarina mazava tsara fa ny finoana dia tsy maintsy sedrainy, testena, misy testa ataony tompony. Ary rehefa voazato etra izy dia lasa misy faharetana. Ary rehefa misy faharetana izy dia misy matoky ary dia mahavita ny asany tompony. Ireo ilay lojika ao amin'ny Jakoba. Finoana, sedraina, misy faharetana ary dia miorina tsara ao amin'ny Kristy. Tony fiangonana tao Laodikia ihany izany zany. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ity fiangonana tao Laodikia ity dia nirehareo manan-karena sy manan-katao satria nanam-bola sy harena izy. Dia ohatsy Sôstany dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena. Ary fitafiana fotsy ho tafianao. Mba tsy sehoany elatrao noho ny fitanjahana ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hilatana. Zany sy mahita ny fiainana. Mahantra sy mitanjaka ny fiambonana izay mieritreritra azy ho mpanan-karena satria tsy ao Kristy. Izay nahatonga Kristy manoro hevitra azy hividy ody maso aminy sy volamena voadio voaendrika. Manaiky ho atsika ao anaty afo dia ianao ry aho. Mijohy, marazina, mampahorozana, sainga taona. Ny farany dia ny fahoriana vokatry ny kapoka. Sairan-kevitro izahay pastora indraindray mampianatra an'izany. Jesosy ve dia mikapoka. Andriamanitra fitiavana an'izany. Ahoana izy mikapoka ny zanany? Fitiavana indrindra ny ikapohany. Satria mitondra tahaka ny zanaka manala izy. Tsy zaka ny ain'Andriamanitra ny ahitanao mivery mandrakizay any amin'ny hena. Ary zany no mahatonga azy tsy mitsity soran-kazo. Raha io no iverenanao aminy dia ataony zany. Marary zany dia. Marary ny kapohy saingy fitiavana zany. Inona kosa ireo karazana aretina? Misy karazana aretina be mbola azo misoritra anazy. Ao ny aretina ara-mofo, ny olona jamba, kiremaina, ny boka, malemy, mandeha raha, ny fahajambana, ny aretina avy amin'ny demonia, ny fanahy ratsy, ny fanahy maloto, ny devoly, ny aretina ara-tsaina. Izay tonga izay nahazo ny mpanjaka Saoly ohatra. Ireo rehetra lehibe nety ny olona teo amin'ny Jesosy, nilahatra ny olona nitondra zany teo amin'ny Jesosy, ary onena amin'izany ny tompo, onena ireo marary Jesosy, ary dia nanasitrana azy, tsisy ny alamaina teo amin'ny tompo ireo rehetra nitondra aretina ara-mofo,
Ary mety misy aminao zay tonga eto androany izay mety mitsabo fa hoy ianao hoe tsy misy hevitra ntsony amiko mba ho any amin'ny tompo aho. Omena anao Jesosy ary manasitrana anao amin'ny aretina aranofo izy. Ny aretina fahanoriavana dia ny fahotany izay hoariny Jehovahandriamanitra amin'ny fery tsy mbola voaporitra. Ao amin'ny Isaia 8:1-4 indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, efa nafo an Jehova izy, efa nanamavy ny Ray Aman-ts'i efa niodina izy. Nahoana ny mbola tahasiana ihany anareo no izao fiodinanareo lava izao, enikaretina koa ny loha rehetra, ary marary ny fo rehetra, hatramin'ny faladika hatramin'ny loha, dia tsy misy izay tsy marary fa ratra sy dia kapoka fery vao tsy mbola voaporitra na voafehy na voaleny diloilo izy. Hoarin'Andriamanitra tahaka ny fery tsy aretina ngezabeza mampahory ny olona ny fahotany. Marary fo ny olona. Voalaza ny dokotera fa miatanora ny olona marary fo ankehitriny, ny olona voan'ny fiakarany tosidra. Tanora kely dia voavoany izany noho ny stress ireo ady-piainana maro isan-karazany. Fa tsy io ny tiany soratra masina lazaina riakana. Fa ny aretin'ny fo ny olona, ilay aretina sarotra sy trana indrindra, dia ny olona manamafy fo, tsy manana fo torotoro, tsy matahotra an'Andriamanitra, avy ao amin'ny fo izay ivo ny fiainan'ny olona mivoany faratsina rehetra. Ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitrana. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Iza Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Jeremia 7:7-10. Marary fo ny olona, manamafy fo ny olona. Taloha namana teto farime. Rehefa mitory teny zany pastora Rakotozanik Daniel izany, dia hita fa mitantara ihany na dia tsy anatrika izany. Fa migogogo mitomany ny olona rehetra teto farime. Torotoro fo ny olona teto farime. Ankehitriny ny olona rehefa mihaino tory teny dia miome. Miome ny olona. Anendra alem-panahy izay pastora hampiome. Anao mitory teny sy fampianarana ho fialam-boly sy amalifaly kristiany ndraindray. Mampataritra izany. Mety misy miteny amintsika hoe angano pastora tsy maintsy mitomany ihany ny olona izay vao mibebaka. Teto farimena riavana dia mitomany ny olona rehefa mibebaka. Ary tsy teto ihany, tamin'ireo fobeny sy foazana rehetra ireo. Ny asa nataon'i Jesosy voalohany tamin'ireo olona ireo rehefa nihaino tory teny izy, dia namakivaky ny vatolampy ny olona tao anatin'ny fony. Satria Jesosy tsy afaka mitso ao anatina vatolampy, tsy afaka miasa ao anatina fo vato ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mamakivaky ny fo vato ny tenin'Andriamanitra. Raha hoy ianao hoe miome aho satria tiako ilay tory teny, dia hoy aho hoe mangatà fo torotoro amin'ny Jesosy ry aho, mba hitomany amin'ny fahatarako ianao. Marary fo jamba. Iza ny jamba afa-tsy ny mpanompoka. Ary iza no marenina tahaka ny iraka izay iraha. Iza ny jamba tahaka ny sakaizany Jehova. Ary jamba tahaka ny mpanompo mahita zavatra maro ianao nefa tsy mitano. Manokila ny sofina. Izy nefa tsy miaina. Isaia 2:7-9. Jamba. Mangatany Jesosy mba hahiratra izy. Mangatany amin'ny Jesosy mba tsy homoana ianao rehefa mivela be farimena. Mba hitantarany zavatra hitanao teto. Ary mahita an Jesosy eto farimena ianao. Ilay lehilahy mitafy akanjo fotsy nasitrana ny Rakotozanik Daniel. Eto izy. 'Angatao izy mba tsy ho jamba ianao mahita azy.
azo fanasana avy aminy mbola manasitana mamaky zao ny fotorotoro sy ireo jamba sy mareny manasitana zany Jesosy. Ary ny fandroany raha angataka amin'ny Jesosy ianao, Jesosy marary aho, marary, mareny, mafo. Tsy mety mibevaky teninao. Mahita olona maro bankafy ny teninao eto farimena fa zato tsy misy zavatra azo mety Jesosy, tsy misy. Mafo zany. Angatany Jesosy. Fa ho azy izy. Fa manino moa tsika ny avy no mivavaka. Fa manino isika no mivavaka. Ampianary soratra masina fa mivavaka dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Satria ilay Andriamanitra velona izay ivavahantsika dia Andriamanitra mifandray amintsika. Te hifandray amintsika. Te hiara-miaina amintsika. Te ho ao anatintsika. Te hiditra eo amin'ny fiainantsika izy. Tsy misy zavatra mampalahelo an'Andriamanitra indrindra. Mihoatra izany hoe Andriamanitra te hiditra eo amin'ny fiainanao saingy ianao misakana azy. Ao anatin'ny vavaka no hidirana eo amin'ny fiainantsika. Tena invo ny fifoazana misy izany vavaka izany. Tena fiainan'ny fifoazana misy izany vavaka izany. Tena foto-javatra amin'izany fiainam-pifoazana izany ny vavaka. Satria io no hifandraisantsika sy hitohizantsika aina amin'ny Jesosy Kristy. Ary asan'ny fifoazana misy ny vavaka. Asan'ny misy ny vavaka. Sy fomba, sy rituel ny vavaka. Fa fiainan'ny minny. Ary rehefa mitsatotsy ny vavaka ianao dia maty. Io atao hoe kristiana. Ny kristiana rehefa mitsatotsy ny vavaka dia maty izy. Ary zany mahatonga ny minny tsy afaka ny tsy hivavaka. Tsy mahay tsy mivavaka. Tsy afaka miaina ao anatin'ny fiaina tsisy vavaka. Satria any misy ny vavaka. Ny fiangonana voalohany dia nanana fitaizam-panahy ihany. Ny vavaka intelo izy tamin'ny ora fahatelo, izany hoe amin'ny sivy amin'ny orantsika, sy tamin'ny ora fahaenina amin'ny 20 amin'ny orantsika, ary tamin'ny ora fahasivy amin'ny 10 amin'ny 3 amin'ny orantsika. Fitaizam-panahy ihany izy io. Fa asainy ny tena fiainan'ny minny satria Jesosy misy no mampianatra. Jehovan-Andriamanitra misy no milaza fa hiaino ny vavaka izy. Fa inona moa ny vavaka? Ny vavaka dia ny fomba izay idiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka andraisany andraikitra sy andraisany anjara ambaboan'ny fiainantsika manontolo mba ho lasa fananany isika. Ny vavaka dia ny fanohantsika ny fontsika hidiran'Andriamanitra ka hanekentsika ny hanorotoroan'ny fo vatontsika ka ho tonga fonofo izay ahafahany miaina sy monina ao anatintsika. Rehefa mivavatsika dia midina eo amin'ilay toerana ivavahantsika misy ny lanitra manontolo. Ny lanitra midina eo amintsika. Ilay seza fianan'Andriamanitra midina eo amintsika ka mihaino antsika izy. Tahaka ny zanaka tsy manantsiny, malala, tiany, manongila ny tsofina Andriamanitra. Andriamanitra nampanantena fa iaino vavaka. Iaino vavaka. Antsoa iaho amin'ny andro fahoriana dia monjy ianao aho ka nome voninahitra ianao. Salamo 10:5. Antsoa iaho dia hovaliako ianao ka ampsehoko zavatra lehibe sy sarobantarina izay tsy mbola fantatra. Jeremia 3:3. Ary tsy amin'olona tsirairay ihany fa ao amin'ny tempolo ihany koa. Ary izao dia hihiratra ny maso. Ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao amin'ny fitoerany ity. Fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay. Ary ny masoko sy ny foko ao mandrakariva. Ny mason'Andriamanitra sy ny fomba dia ho ao amin'ny tempolo. Tantara faharoa 7:5-11. Ary Jesosy nampianatra antsika ivana. Mangatady eo mena ianao. Mitadiava dia hita ianao. Domdom dia ho voana ianao.
fa izay rehetra mangataka no mahazo, ay izay mitady no mahita, ary izay mangondona no voany. Ary iza aminareo rangatany zanany mofona no miazy vaky, ary rangatany azan-drano na no miazy mena rano, koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala no me zavatra ho an'ny zanakareo, vao maika fanirainareo zay any an-danitra. Raintsika ny an-danitra, manome malalaka ny fananany rehetra, ny hareny rehetra idirantsika. Izy misy no miteny anao ny mangatara, maniny anao tsy mangataka, maniny anao matalika, maniny anao tsy miny. Jaona 5:15. Raha miray amiko ianareo ka mitatra anatinareo ny teny, dia natao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Malala ny olona hangatiny. Ny vokatry ny vavaka mampitsahatra ny loza izay atao amin'olona Andriamanitra, mba nasitrany Andriamanitra, manome hery Andriamanitra amin'izany vavaka izany. Ny monimona tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao inona no sotonay, ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy Mosesy, ka nanehoany Jehova azo anankiray, ary rehefa natsipy tao anaty rano dia tonga mamy ny rano. Manao ny impossible Andriamanitra, rehefa ny mino azy no mivavaka. Sensible ny fo Andriamanitra, mihetsika ny fo, onena izy, malahelo izy. Nisan'ity mpikaroka profesora amin'ny testamenta vaovao Amerikanina ry aby, nandinika mikasika ny fahoriana izy. Nandritra ny taona maro nijereny daholo ny zavatra mahatonga ny fahoriana ao amin'ny Baiboly, dia tamin'ny farany izy very ny finoany, lasa n'ilay antsoina hoe agnostic, tsy mino an'Andriamanitra intsony, nefa pastor izy. Satria aminy ny mahatonga ny fahoriana eto, dia satria Andriamanitra tsy mandray andraikitra amin'ny olona izay no arina. Tsy marina izy. Onsa, onena, malahelo, manampy, manasitrany ireo izay rehetra manatona azy Andriamanitra. Jesosy koa dia nampianatra antsika mivavaka izay atao. Vavaka manahoana no atao. Fa ianareo kosa ozy raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahitanao mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, dia azavananao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaroany teny no ianona azy. Tahaka an'ilay mpamolietra tonga tao amin'ny tenimbony, mpamolietra sy ilay mpanoradalana. Ilay mpanoradalana ny hevitra fa efa vitany daholo ny zavatra, mahazo 20/20 amin'ny Jesosy izy, satria nalohany fahafolon-karena, ny fahadianina, hainy daholo ny lalàna sy ny soratra masina. Fa ity mpanoradalana, fa ity mpamolietra kosa ry havana, dia izay tena atao am-pony no nivoaka avy ao ambava. Andriamanitra mandrafo amiko mpanoty. Io vavaka tiany Jesosy, ilay tena vavaka avy ao anatin'ny fo, ny tena marina ao anatin'ny fonao mihitsy na vavy amin'ny Jesosy. Mpanoty Jesosy, marary aho Jesosy, ory aho Jesosy, tsy mino anao aho Jesosy, tsy mahay matoky anao aho Jesosy. Io mihitsy teny emana. Nampianatra antsika ivavaka. Ny vavaka ihany koa tsy fanaovana chantage. Hoe rehefa tsy ataonao zao Jesosy dia zaho koa tsy hanao an'izao. Tahaka nataony rapoto zanaka tamin'izany fotoana izany, izay mampianatra antsika ny fiainam-bavaka. Nisy tanora iray sao amina fiangonana Ravana, mety fiangonana katolika angamba izy, satria misy an'ireny mampiasa an'ilay sarivongany Masina Maria ireny izy. Ity tovolahy ity nivavaka amin'ny Jesosy andro aman'alina mba hosoloan'i Jesosy ny bisikileta izay efa simba. Dia izao nataony amin'i Jesosy, raha pitso marina Jesosy, dia atero eo amin'ny parking eo bisikileta koa, izao ny lokony ary izao ny marika.
tonga ny maraina jereko tsy misy tezika izy dia nalainy ilay sarivonga masina Maria dia niazakazaka izy niboaka tany an-tsaha dia natsiko ny tao anaty ala ilay sarivonga masina dia verina niazakazaka izy nilitra tao amin'ilay trano indray tandrifa ilay sarivongana dia izao nataony hoe Jesosy raha mbola teo hitanao ny reninao dia tero eto raha pisy bisikileta tsy fanaovana an'izany Andriamanitra tsy fanaovana chantage mangataka ianao amin'ny fotoana anaovanao amen dia manaiky koa ianao ny tsy omeny raha tsy tiany ho anao izany amin'ny fotoana anaovanao amen dia manaiky koa ianao ny hanaiky izay valiny rehetra tahaka ny Rakotozanjy tateoriana voatsapany Rakotozanjy rehefa tonga pastora izy hay ilay fahaizako mampianatra ny tena tadiavin'i Jesosy fa tsy ilay diplôma fantany ny masotsika ifantoka amin'ilay 19:17 ka hatramin'ny 19:21 misy zavatra miverimberinà averimberiny Jakoba ny teny vavaka dia miverina inefatra ihany ao amin'ny episteliny Jakoba manontolo ny matony teny mivavaka dia eo amin'ny 9:5 9:17 9:11 9:17 9:18 eo ihany no ahitantsika ilay matoan-teny ary dia misy zavatra ngeza be izay tiany Jakoba ampitena amin'izany ny voalohany amin'izany dia sao ireo zavatra izay miaraka amin'ny vavaka izay nampianary Jakoba dia ile rehefa misy marary izy rehefa misy mararina azy pahorina dia miantsoa ny loholo ny fiangonana anosika menaka ho azy ny anaran'ilay fiangonana zandriny ity zavatra nampianary Jakoba ity dia nanafatra menaka masina hono misy na menaka masina dia Israely zareo dia io no zaraina kristianina mba hanasitrany tsy izany no ampianarina eto ny fifoazana tsy nampianatra antsika mpiasa menaka na rano voahazo fa ny fifoazana teto Madagasikara dia mazava tsara ny fomba fiasany miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary izay no antony hiantsona an'ilay loholo na ny pastora ny fiangonana tamin'izany fotoana izany satria ilay presbytera amin'ny teny grika dia loholo na ny pastora ny fiangonana antsona izy mba hitoroteny sy hivavaka amin'ny Jakoba dia ny finoany ilay mivavaka ny tiany ambara eto ilay mivavaka dia mila mino any Kristy mila matoky any Jesosy ny atao hoe mino ny atao hoe finoana riaby dia herin'Andriamanitra izay ahafahantsika manaiky sy mandray ny zavatra tsy takatra isaintsika ny atao hoe finoana dia ilay herin'Andriamanitra izay ahafahantsika matoky sy mandray ny impossible tahaka n'ilay lehilahy anankiray izay nentina teo amin'ny rano izay netsehiny anjely mieritreritra izy fa mbola hiandry anjely ihany nefa Jesosy ilay tena mpanasitrany efa teo dia izy hoe teo sitrana fa io dia izy hoe impossible mihitsy zany aloha androany satria tsy misy olona handroboka ao anaty rano dia hoy Jesosy hoe teo sitrana fa io satria Jesosy sy hiasa amin'ny fomba impossible amin'ny alalan'ny finoana ary izay mino hoy Jakoba dia mahazo hery ary rehefa mivavaka izay ny olona mahazo ny hery izany dia manasitrana mamahaolana tahaka ny Elia ohatra izay olombelona ihany fa rehefa mivavaka izy dia miantona ny andro ary rehefa mivavaka indray izy dia milatsaka ny olana ry Petera ry Paoly olombelona tahaka antsika ihany rehefa nanana finoana dia nahazo hery sy nahazo fanomezam-pahasoavana na dia ny akanjo ny azy no kasiny olona dia sitrany io natao hoe finoana ny fampiasana menaka ny menaka voavalazay dia ny menaka oliva ny menaka oliva riaba dia fampiasany jiosy teo amin'ny fanasitrana karazana
nosorana amin'ny fery izy manala fanaintainany. Tovitovy amin'izany koa ny divay dia misy olo ny alcool tamin'izany fotoana izany. Ka ny menaka oliva dia symbole amin'ny fanasitranana. Ary izany no antony nampiasan'ny mpianatra ihany koa menaka oliva marika toko fahaenina ny 13 nampiasan' izany ny mpianatra. Fa saingy sy ny menaka oliva koa nanasitrana. Fa Jesosy ihany no manasitrany. Fa zavatra sembolika izay nampiasain'ny olo fiangonana ihany ilay menaka, fa ilay vavaka natao tamin'ny finoana amin'ny anaran'ny Tompo na amin'ny anaran'i Jesosy, io no nanasitrany fiangonana. Ary mbola hitantsika fampiasana menaka eo amin'ilay tantaran'ny Samaritana tsara fanahy, rehefa mifehezina ny fery, nasiana menaka ary nasiana divay. Ny fanosorana menaka dia tsy fomba majika koa izay mety hianarantsika sia zany. Sia. Tsy mampiasa rano voaasina ihany koa ny fifoadana be fanovoa fanotelo. Sy mampiasa rano voaasina sy menaka. Tsy misy menaka manasitrana fa Jesosy no manasitrana ny fiangonana. Fomba sembolika izay nampiasan'ny fiangonana voalohany izy. Ino fepetra ahazoana fanasitrana. Satria fantatry Jakoba tsara, fa tsy ilay fanaintainana sy ilay arety no tena aretina, fa ny ota sy ny fahotana sy ny heloka ao aminy. Dia ny zavatra atao voalohany hozy izy dia mamena ny elony sy ilay marary ihany. Fa ianareo izay manasitrana koa, ianareo izay mivavaka koa ho Jakoba dia tsy maintsy mifampihaiky heloka. Confesser amin'ny teny frantsay. Ataonareo ahoana no anasitrana? Ataonareo ahoana no hivavaka amin'ny marary ripiandro eo? Nefa ianareo dia miady sy tsy mifampiteny. Ho an'ny pastora kosa io. Ataon'ny pastora ahoana moa namela heloka anareo tsy anasitrana hivavaka amin'ny finoana hanasitrana. Nefa izay pastora aza miady tsy mifankatia. Aza manantena izany viavana. Angano izany. Mifampieke heloka loatra. Ambarao daholo izay mavesatra ao anatin'ny fonana. Mifampieke heloka. Teneny daholo. Izay natao hoe mikonfese, miaiky heloka. Tonona mihitsy izay natao. Zany Jesosy dia nanao an'izao. Manatona an'ilay namanao misy ianao miteny aminy. Nampalahelo amin'ny misy ilay zavatra nataonao ohatran'izao fa andaontsika hifamela. Halako misy ianao tena tsy tiako mijery ianao azy. Ozy ilay mpiandry anankiray izay ny batanoriko izy dia nivoto vao malita ilay mpiandry anankiray. Iza no sitranareo amin'izany? Demonia iza no anaiky anareo amin'izany? Tsy misy. Olona miaikeloka no mankeo miasa ho fifaza. Ary ity zavatra averiko foana rehefa mampianatra. Ireo ray aman-drenitsika amin'ilay toby lehibe efatra ireo anery adraka. Nifankatiany ireo. Nifankatiany ireo. Izany pastora Rakoto zany maty teo an-tratrany neny Ravelo Janahary. Fisika zanaky ny fifoazana ankehitriny. Sy mifankatiany itsika zany. Mifankahalana itsika zany. Na io fomba fiasa io aza dia efa hikritikeantsika ny anjareo banana. Hafa misy ny fomba fiasa. Tsy misy Jesosy za dia tsy mampiasa ny fomba fiasan'izareo ao mihitsy ka. Mifampiaiky heloka mba ho sitrana ihany ho Jesosy. Ary no afatra riakana. Amarana koa mifampiana. Ao anatin'ny Joby fa 17 taona isika. Ao anatina konteksta na aretina isika. Ao anatina konteksta na fahoriana isika. Coronavirus ny fahantrany fireneny. Ao anatin'izany koa ny aretiny fireneny. Arety marary ihany koa ny tany. Tsy ny olona ihany no marary fa ny tany ihany koa marary. Misento. Mahantra i Madagasikara.
voarotodraotiky ny kolikoly sy ny fahalovana Madagasikara marary ny tany marary sika misentro ny malagasy rehetra ao anatin'ny fahantrana mitsinjo andro amin'ny zordirany ankamaroany malagasy fahoriana ny zany rano fahoriana zany vavaka mivavaka anatin'ny Jesosy tsika hivavaka amin'izao fa 5 taona zao tadidio izao nataon'i Jesosy avelao eo alohan'ny fanatitrao dia mandehana miavana faingana amin'ilay manaty ino afatra teo sitrany ao anatin'izao contexte ny coronavirus izay mampatahotra ny olona dia maneho ny voninahiny tokoa ny Jesosy afaka mivory eto farimenantsika ary raha hoarina amin'ireo maty amin'ireo firenena hafa dia miavaka i Madagasikara ny angarana amin'ny firenentsika fitiavana izany noho ny vavaka izay ataontsika ary mbola anentana antsika rehetra hivavaka sy hifona sy hitomany ho an'ny fiangonana ho an'ny firenena malagasy ary angataka amin'ny Jesosy ny hanondrahan'i Jesosy fifoazany sy ranona fibebahana vaovao ato amin'ny fifoazana sy ato amin'ny fiangonantsika sy ato amin'ny firenentsika Jesosy amboly fifoazana vaovao mba olona mibebaka marina no anatin'azy amin'ny fifoazana efa akaiky Jesosy tokoa akaiky izy ho avy izy handray azy ao anatin'ny fo mibebaka isika sao anatin'ny fo feno fananarana vavaka isika Jesosy ao misaotra anao zahay io zany teninao zay fa manatona anao zay amin'ity maraina ity satria fantatray fa manamafy fo ny mafy aminay na dia hitoriana ny teninao azy na dia ampianarina azy dia indraindray zay dia manamary ny teny manamafy fo ka tsy mandaitra aminay ny teninao mbola marary ihany zay marary zay satria ny aretina izay grave indrindra izay manjo anay dia tsy fahaizanay miaiky fa marary zay ary tsy fahaizanay manokatra ny fonay sy ny tsy finoanay sy ny tsy fatokianay anao ka mahatonga anay mijaly sy oly indrindra omeo anay indray Jesosy ilay fotorotoro aizanay manatona anao aizanay mifono aizanay mibebaka ny fahotranay aizanay manaiky sy mahita sy mandre anao ianao ilay lehilahy ny akanjo fotsy izay nanasitrana ny pastora Rakotozandry Daniel any dadatoa Rakotozandry Daniel ianao ilay lehilahy ny akanjo fotsy nampanantena fibebahana teto farinena no angatanay koa amin'ity marina ity hampibebaka anay sy anasitrana anay ny anaranao Jesosy natako izany vavaka izany.